atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ravoravo mitafa manambola tsara kory aby antsika jaby agnatoka antragno agny. Antsika magnaraka manjoy atrany mitandregny ty onjam-piamaontsika ity. Alahady magnaraka ny Pentecote atsika niany ty amin'ny taona B dia alahady ny Trinité Masigny. Antsoan'Andriamanitra iray fianakaviana aminy isika. Zay ny lohahevitry lehibe atolotry ny eglizy amintsika mba ahafahantsika miaigny etitsika magnamboatra ny fiainagnantsika mandritra ny herinandro ary agnatsara izegny araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amafisy ny tonikira fidiragny izegny ny amin'ny teny fankahirezagna afatra avy aminy hoe ankalazaina ny Andriamanitra ray sy ilay zanany lahy tokana ary ny fagnahy masigny fa namindra fo tamitsika izy. Zegny dia oentin'ny ray aman-drentsika son excellence Monseigneur Archevêque arahany fagnazavagna maro samihafa ombanin'ireo ten'Andriamanitra arosy ny eglizy amintsika niany. Koa manasanao ary agnaraky zegny itandregny zegny ampinoagna sy ampitiavagna ary amin'ny fanantenana araka ny toroteny ndraiky fampianaragna oentiny amintsika amin'izao alahadin'ny Trinité Masina izy io ty. Fankalazagna ny ten'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky Deutéronome. Tamin'ny zanandro izany, dia hoy Moizy tamin'ny vahoakan'Israely, agnontany io ny andro fahagola tany alohanao, hatramin'ny andro naharian'Andriamanitra ny olombelona teto ambonin'ny tany, sy hatramin'ny faravodilanitra, na aiza na aiza. Raha mba nisy ny zava-dehibe tahaka izany, na oviana, na nisy reto izany akory na oviana. Vahoaka aiza no efa nandreny feon'Andriamanitra ny teny tao anatin'ny afo toy ny efa renao, ka mbola velona ihany izy. Oviana no mba nisy Andriamanitra nanandratra haka firenena anankiray ho azy tao fivoan'ny firenena iray hafa tamin'ny fitsapana, famantarana, fahagagana, ady, tanana mahery, sandry ainjitra ary fangorohoroana lehibe torakin'ny nataon'ny Tompo Andriamanitra ho anareo teo imasonareo tany Ezipta. Koa fantaronao anio sy areketo ao amponao fa ny Tompo no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety antany ambany ary tsy misy hafa. Tandremo ny lalàna sy ny didiny izay andidiako anao anio
mba ho sambatra ianao dia ianao sy ny zanakao manaraka anao, ary mba ho lava ny andronao amin'ny taona mifandimby rehetra any amin'ny tany omeny Tompo Andriamanitra ho anao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Vakiteny masina faharoa, taratasiny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, izay rehetra tariny fanan'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra, ary izany tokoa satria tsy fanampanandevozana no noresinareo, fa fanampananganan-janaka, ka iantsoantsika hoe Aba, Ray. Ary ny tenan'io fanahy io ihany no vavolombelona miaraka amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zany ka dia mpandova, eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy. Raha miara-mijaly aminy isika, mba hiaran-komemboninahitra aminy koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Hallelujah.
ombantsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoana izany. Evanjely masina no soratiny Masindamatio voninahitra ane ho anao ry tompo. Tamin'izany andro zany niaraka nankany Galilea ny mpianatra 12 lahy any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesua nalehany. Nohony nahita azy izy ireo izay nisalasala taloha dia nitsoka azy. Ary Jesua nanatona azy ireo ka nilaza taminy hoe, efa nomena ahy ny fahefana any an-danitra sy eto an-tany, koa mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manao vabatemy azy amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ampianaro izy hitandrina ny zavatra rehetra nandidiako anareo. Ary indro aho eo aminareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny farany zao tontolo zao. Zany ary ny teniny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristiana ava malala, tamin'ny alahady lasa teo niara-nankalaza ny Pentekotisika ho raika azy aby. Ary tamin'izay indrindra tanantiala no niarahana tamin'ny ireo voatokana miasa eto amin'ny diosezisika mba ho fiombonana tokoa anambarana fa olo raika ao amin'ny Jesosika ao amin'ny Eglizy. Tamin'izao andro sarotra izao zay tena mavesatra no nankalazasika ny Pentekoty. Araky ny averimberintsika nefa dia maniry Pentekoty vaovao sika, maniry départ vaovao, fiangana vaovao, anampy sika ivelona bebe koa maha kristianina sika satria izay ny vokatry ny batemy amintsika zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona itsika. Ary indrindra moa amin'izao taona izao araky ny averimberintsika tamin'ny heriny taona ny fidian'ny Papa ho taona ny fivavahana io manana amin'ny fankalazana ny jobily ny famonjenantsika amin'ny taona ho avy 2025 ka ao anatin'izany ny rusosika amin'ny fankalazana ny Ken 2024 sy ho tena enganemba sy ho teny faneva fosiny fa teny
iainana ny teny izay apetraka asika amin'izao fiomanantsika sy ny fankalazantsika ary ny fiainantsika an'izao canne 2024 izao dia ny hoe fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao piray tampo isika ka mifampisimbona mifanasoa mikasaka ny soiombonana sy tanteraka izany raha sy eo ny fanahy masina raha sy eo ny fanahy mampiombona raha sy eo ny fanahy manavao raha sy eo ny fanahy mankahery ka raha tanteraka tokoa izany dia tanteraka mihiaka ny anso vonjy nataon'ny papa ao amin'ny encyclique Fratelli Tutti olo raika sika ziaby piray tampo isika fianakaviam-bezanahary ary dia sy izany tokoa ve ny pentecote voalohany tany Jerosalema ary toizasika amin'izao fotoana izao zavatra maro no nasongaditsika tamin'iny alahady fankalazana ny pentecote niaraka tamin'ny voatokana tanany talao isika isaoran'Andriamanitra araka ny voalazasika dia maro ny fomba ahafantarana fa eo anivosika ny fanahy masina sy inona tokoa izay fa ny fanahy masina mampiombona mandrakariva matoa misy ny fisarasarahana ny fanilikiliana ny fanaovana ny sasany ankilabao dia eo amin'ny fiarahamonina misy asika eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny eglizy fototra na eglizy ombona na eglizy iraka na eto anivon'ny diocese na eo anivon'ny communauté na pretra zany na communauté na pretra zany na communauté religieuse dia manambara ireny rehetra ireny fa sy mifanahy masina no manaintana asika fa ny saim-pantasika ka raha ny saim-pantasika dia ararotiny demonitsika ka ataony fitaovana amin'izay fisarasarahana izay satria asan'ny demony ny fisarasarahana ry kristianina havana noho izany ary dia mitaky fibebahana mitaky fivampenitra mahery vaika mba isika menakavy mba ahafahasika manao départ vaovao manao pentecote vaovao sara koa ny manipoka fa ny pentecote dia tsy mahatonga asika hikombona fa sy mainsy maneraka asika araky ny fantatra asika ao amin'ny asan'ny apôstôly raha voanandray ny fanahy masina ireo apôstôly dia ny roso nanambara ny vaovao mafaly ny zara ny hafaliana izara ny fandresen'ny Kristiny fahafatesana ny fandresen'ny Kristiny rasy tamin'ireo mpiarabelona taminy ny pentecote tokoa ry kristianina havana dia mahatonga asika oeove missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernakla velona amafy fihavanana sy fiadanana eo amin'ny mpiarabelona amintsika ry kristianina havana amin'izao alahady manaraka ny pentecote zao dia ansoiny eglizy isonitra lavidavitra kokoa isika amin'izao fidirantsika amin'ny vanim-potoana mandavataona izao ka andaliana asika bebe kokoa ny finoasika ka noho izany teny manomboka dia asainy hiakatra ambonimbony kokoa ny fomampanantsika ka hibazana ny trinité masina ray zanaka sy fanahy masina fototra sy loharano an'izay fiombonana izay ny Fratelli Tutti ny mahafianakavianantsika ny trinité masina tokoa ry kristianina havana no modely faratampony izy ny loharano ny poiran'ny fianakaviana ao no manovo ny tena fihavanana marina isika ny lahatr'Andriamanitra tokoa tamin'ny voalohany dia ny ho fianakaviana iray ao aminy isika matoa no ariany toviendrika aminy isika ka sy mahagaga ary raha apetrak'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ho modely amin'ny fiainana rehetra ny fifankatiavana ny fiombonana ny firaisan'ny trinité masina ray zanaka sy fanahy masina no modely ao amin'izany samihafa ireo olona telo ao amin'ny trinité masina fa mitovy tanteraka ary miombona tanteraka miray tanteraka Andriamanitra tokana fa olona telo izany koa ny modely antsika maro samihafa isika maro sapasapana ny fiainantsika samy manana ny talentantsika isika olombelona fa antsoin'Andriamanitra olo raika sy hoe rava izay sy fahasamihafana zay fa io fahasamihafana io no arena hoentina manorina an'izay fianakavian'Andriamanitra izay araky ny taratasy encyclique nosoratany ny papa teo Fratelli Tutti tanteraka io maha olo raika asika io ao anatin'ny fahasamihafana nefa noho ny fahafoizana sy ny
fanompona ary ny fivelomana ny fahamarina sy ny fifanajana ary ny fifampitokisana dia afaka mifampisimbana sy mifanasoa isika satria olo raika ary dia tanteraka araka ny voalaza teo zany ny teny fanevany Cain 2024 fihavanana manasitrana an'izao tontolo izao piray tampo isika ziavy. Ry kristianina havana, ireo vakiteny arosiny eglizy amintsika amin'ity andro ankalazasika ny trinité masina ity ary idirasika araky ny lazaisika teo ny mandavataona dia mampianatra sika fa sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika fa Andriamanitra eo anivosika, Andriamanitra mikolokolo sy mikarakara sika, Andriamanitra ray be fitiavana sy miantso sika iombona aminy, Andriamanitra irery ny ary ny tompo irery no Andriamanitra any ambony hoy ny vakiteny ary sy misy hafa Andriamanitra tokan'olona telo dia ny trinité masina. Ka izay koa zany no alalintsika mandritra n'izao mandavataona zao apiditra sika bebe koa ao anatin'izay trinité masina izany. Na dia zany azy dia araka ny voalazika teo dia Andriamanitra mikarakara antsika izy, manome torolalana antsika ka ny adiditsika dia ny manatanteraka ny sitrapony manaraka ireo lalany atoronytsika, manaraka ny sitrapony, manatanteraka ny sitrapony ary dia zay mahasoa asika ary tokana ny sitrapony dia ny fifankatiavatsika, ny hihevanantsika. Manatanteraka izany tsika raha manambara fa mivelona ny mahazanak'Andriamanitra sika, zany hoe anisan'ny fianakaviamben'Andriamanitra ka ao isika no mahazo ny famonjena raha mitoetra ao amin'Andriamanitra ary toeran'Andriamanitra. Io ilay nilazaisika tamin'ny alahady lasa teo lay mot de passe isika izay fahasika ahazo ny famonjena dia ny MITOERA, mitoera ao amin'Andriamanitra isika dia iavao mandrakariva. Voalazan'ny masinday Paoly ary ao amin'ny vakiteny faharoa fa isika vita batemy dia nandray ny fanahin'Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra sy Andriamanitra lavitra izy ho isika teo fa Andriamanitra trinité masina fatafiditra ao anatin'izany isika satria antsoin'Andriamanitra isika ho zanany ary izay no mahatonga antsika ho afaka miantso araka voalazan'ny masinday Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa io, miantso an'Andriamanitra hoe Abaray, zany hoe olo raika isika ziaby. Mahasambatra isika, mahafantatra an'izany ary dia mahafantatra antsika fa be fitiavana sy be indrafo tokoa no Andriamanitsika ny tadiaviny amintsika araka ny averimberisika dia isika hitoetra ho aminy, mitoera ao amin'Andriamanitra isika dia amin'izay afaka miroso lalindalina koa ary anana ny fivelarana marina. Ka ny tadiavin'Andriamanitra tokoa dia ny ombonantsika aminy ary ny amborahasika ny fiainantsika aminy, ny etanetam-posika io lay vavaka nampianarin'i Kristy asika izay averimberisika satria anambarahasika fa ray Andriamanitra ary sy lavitra izy ary ny fanahy masina no manentana antsika hiroso amin'izany fiainana mahazanak'Andriamanitra izany ka manambara azy, manambara fa Aba ray tokoa Andriamanitra ka manaradia an'i Kristy ary zay ny fiainana ao amin'ny trinité masina. Izay no ankalazaisika amin'izao alahady izao ary idirasika ho iaho amin'ny vanim-potoana mandavataona. Ka izay indrindra ry kristianina havana no ambaran'ny evanjely amintsika androany sy Andriamanitra mikombona ny Andriamanitra trinité masina fa raha vonanota isika dia sy lavitra sika izy fa ny karakaratsika ny antso ireo mpaminany, ny antso ireo mpanjaka tamin'ny vahoaka zody mba hikarakara ny vahoakany, anomana indrindra ny fahatongavan'i Jesosy zanany ary i Kristy ilay zanany malalany ny manambara an'izay mistery izay lazaisika matetika sy takatra ny saisika nefa iainansika raha tafiditra, raha miditra ary mitoetra ao amin'ny trinité masina isika satria eo anivosika izy ary nandray ny fanahy masina isika ka tanteraka soamantsara ao amintsika ny famonjena dia sinona fa isika miombona aminy, isika mihavana aminy ary lay fampihavana tanteraka teo amin'ny fanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazo fisaliana. Isika koa zany no izay asan'ny fanahy masina izay ary tonga ao anatin'ny trinité masina isika dia isika izao zany no iraina ka isika no zary
Kristy mpiarabelona amin'ny olona ka mitondra n'izay famonjena, mitondra n'izay fahazavana izay ka sy amin'ny anarany herisetra nefa no hitorisika ny vaovao mafaly na amin'ny alalan'ny famoretana na fanapotehana na fanilikiliana fa amin'ny alalan'ny fanambarana ny vaovao mafaly dia sinona fa ny fiantsoana ny olona rehetra mba ho zanak'Andriamanitra ary izay indrindra no antitrateriny evanjely androany raha maniraka ireo mpianatry Jesosy hanao batemy amin'ny alalan'ny fihavanana, ilay fihavanana sady kristianina no malagasy no entisika ary manorina indray ny tranobe iombonana izay efa robaka ankehitriny ka ao anatin'izay no ivelaran'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra sy takapantitany sanatria zany ny fanirahana nataon'i Jesosy tamin'ireo apôstôly fa fanorenana fianakaviana dia ny fianakaviana ben'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovana batemy, sakramenta, varavarana mampiditra sika ao anatin'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay satria tonga zanak'Andriamanitra isika sy ny herisika no entiny sika manatanteraka izany araka ny voalazan'i Kristy ao amin'ny evanjely fa izy tenany indro ao eo aminareo mandrakariva mandrapatapitra izao tontolo izao ny mahakaizay indrindra no ahafahasika ary manorina ny fianakaviam-ben'Andriamanitra kazary génération de baptiseur isika satria EOV missionnaire tabernacle velona mitondra ny vaovao mafaly miaraka amin'ny Kristy entan'ny fanahy masina ka izany no mahatonga sika milaza fa zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona isika izany hoe isika no Kristy ho an'ny olona amin'izao andro iainantsika izao isika no Kristy mpampiavana io no entsika mitondra io ny entsika mitondra antsika manorina n'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay fratelli tutti ka manana anjara toerana lehibe ny fihavanana fa fihavanana evangelizeo isika satria fihavanana voadio ary fihavanana sady kristianina no malagasy ka io no mahampiditra sika ao anatin'ny trinité masina ka ahatonga sika ho zanak'Andriamanitra io no antony anatanterahana ny anaovana batemy atsika satria ny finoana no ahafahantsika mandray an'izay fankatoavana fa zanak'Andriamanitra isika ny finoana no mahavonjy ny finoana dia fanakena fa i Jesosy ny mpampiavana ka ny fanahy masina no maneraka antsika manambara an'izany ao amin'Andriamanitra ray no azahoantsika ny tena sambarana ao amin'ny trinité masina ray zanaka sy fanahy masina ka izany no antenaisika amin'izao fankalazana manetriketrika ny trinité masina izao ka ny fanahy naneraka ny apôstôly koa no maneraka asika ka zary vavolombelona ny trinité masina ny fiainantsika manontolo ry Jesosy tompo mankalaza ny trinité masina fiombonany ray zanaka sy fanahy masina izay ny an'ity marina raha amin'ny sainay olombelona dia sy ho takatray izany mistery lehibe zany nefa napetrak'Andriamanitra oloarano sy fototry ny mahaolo raika anay zanak'Andriamanitra ziaby izany fratelli tutti pratapò izahay ziaby engany mba ho ray fo izahay ka ho lavitra aminay ny fizarazarana ny fitokotokona ka ho fianakaviana ray ao aminao izahay olo raika ao aminao tokoa ka hampanjaka ny tena fifankatiavana hampanjaka ny rariny sy nisiny izay hitondranay hitady mandrakariva ny fiombona ka amin'izay afankakalazanao mandrakariva eo amin'ny fiainanay andavanandro satria ny mahalalanao Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina no tena fiadanana ny tena fiombonana ary ny tena sambarana ko engany anjaka amin'ny tanànanay ny firenenay eo anivon'ny eglizy eo anivon'ny communauté eo anivon'ny fianakaviana ny trinité masina ka ny mevoninahitra azy mandrakarivana izahay amin'ny fiainanay manontolo amin'ny ataonay hoentinay manorina ny eglizy tranon'Andriamanitra sy ny eglizy olona velona ampio izahay amin'izao ady sy dia atrehanay izao engany ny fiombonana sy ny firesakina entina anapotika ny tia Kristy
ampio izay menakavy iroso ankalazan'ny kaininy 2024 ka andray ny fahasoavana mitafotafo avy amin'izany dia ny fihavanana sady kristianina no malagasy Masiny Maria reny aza mandao anay amin'izao arety mandoza atrehanay izao amin'izao krizy lehibe izay mietrehanay izao. Masinday Josefa ray mpiaro an'izao tontolo izao arovy izahay sy rendriky ty loza mitady anapotika anay ity. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandro ny tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania.